fotoanan'ny fanomezantsika ilazana ny tety andro izay voalaza ny lalàna fa amoaka ny vokatra ofisialy atsoatsy ny fitsarana avomana lalam-panorena. Maro ny feo mandeha ankehitriny amin'ny karazana tsindro rehetra atao amin'izany fitsarana tapony eto amin'ny fitsarana avomana lalam-panorena izany amin'ny akolafo-kely rehetra, na eo amin'ny fiarahamonimpirenena, na eo amin'ny mpanao politika, na amin'ny apahany amin'ireo mpitandro amin'ny filaminana izay efa misotro ronono, na misy tokoa aza perinasa no say manao an'izany tsindra zany. Ambara etona fa entitra ny baiko omena nireo tompona andraikitra isan'ambaratonga atao amin'ny fitandrona amin'ny filaminana, na ao anivon'ny polisy-pirenena zany, na ny gendarmerie-pirenena, na eto anivon'ny tafika malagasy mazava ho azy. Amin'ny fahazon-dalana rery ihany avy amin'ny lehibe ny komandy ambony gendarmerie-pirenena, ny lehibe ny etat-major-ndreo tafika ary ny tale generalin'ny polisy-pirenena ihany mamea lalana ireo tompona andraikitra rehetra na ny misehatra ao anatin'izany fitandrona filaminana zany, izay vao afaka mandray fitenenana tahaka ny ataona izao. Mazava ho azy fa mahazo valiteny mafapo avy amin'ny ministra misananay tsiraray avy. Zay no mikasika an'iny. Mikasika ny filazana ny vokatra ara-pony ofisialy izay ataon'ny fitsarana avomana lalam-panorena atsoatsy dia ambarantsika etony fa fotoana izao ny rasan'ny vahoaka malagasy eny ataoko hoe tsy vaky volo satria izay mananjo ny fidy ka tonga nefa ny adidiny no anapaka ny safidin'izy ireo amin'ny alalana fitsarana ataon'ny fitsarana avomana lalam-panorena ka azahoantsika vokatra any Andrena izay filoham-pirenena hitantana indray ny Madagasikara mandritra ny 5 taona ho avy. Adia votapitra zany ny zotra-pifidianana eto amin'ny Repoblika Madagasikara ary mananteny zay fa hizotra ampilaminana tahaka ny endrasantsika ny vokatra vonjimaiky teo ary eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy tsika ankehitriny. Dia mbola misy mananteny zay fa miandry tanteraka ampitoniana sy ampamendrena na ny vahoaka malagasy handray anjara tamin'ny fifidianana zany. Eny fa nareo tsy nandray tsara koa azy, safidin'izy ireo zany ary janay mpitandro filaminana avokoa izany safidy zany. Itrikitrinay kosa nefa fa tsy ekena eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara mbola endrika fanakorontanana na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna na amin'ny vatany zany na akolaka na avy ato anatiny na avy any ivelany entina any ambatsembahana ny fandrosoana Madagasikara amin'ny lalan'ny tantanan'ny mpitondra vaovao izay hiakatra eo. Ambaranay etony zany fa tsy ekenay ny asa fanakorontanana izay mety asesika ireo olona milaza fa tsy maintsy misy ihany izany zavatra izany. Tsy fotoanan'izany tsy ny angamba ny resa malagasy fa miandry vokatra mahafapo avy amin'ny fitsarana avomana lalam-panorena. Ary izay lahany eo dia tany tandalany dia olona tsongom-bolo daholo ny mpilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena teo ary manerijika tamin'izany daholo na nanao fampiezan-kevitra na tsy nanao. Hevitra ny samana ny azy fa ny any malagasy dia filoha ray ihany ny fantany izay voalaza ambarany fitsarana avomana lalam-panorena. Izay no ankatao avy ny ato amin'ny filohan-dafa lehibe faratapony filohan-dava avao indray ary mbola lehibe faratapony filan-kevitry ny fitsarana ary lehibe ny diplomasia malagasy ary lehibe faratapony mari-boninahitra eto amin'ny firenena. Noho izany dia ametraka azy tsy hoe amin'ny fomba ofisialy ihany koa isika rehefa voaka ny valim-pifidianana aoriana kely ao. Zany dia anatin'ny fanajana ny tety andro napetraky ny tompona andraikitra amin'izany ary fanajana ihany koa ny androm-piratsakana amintsoro sy ny vanim-potoana takin'ny firenena dia idirantsika eo amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny filoham-pirenena vaovao ary roso amin'ny safa-pandrosoana. Zany no tanterinay tompona andraikitra ato amin'ny filaminana ato amin'ny état-major mixte opérationnel amin'ny lenta firenena manontolo ary ampitanareo baiko ho an'ireo tompona andraikitra tsiraray avy isan'ambaratonga any amin'ny toerana misy anareo mba piatra ny lalàna ary afa-tsy ny lalàna ihany
no atao am'izay mitetika anao an'izany asa fanokotaniny zany fa tsy mendrika izany tsy ny firenetsika. Olona républicaine daholo nareo anatin'ny sata républicaine, olona démocrate daholo ampiseho ny tandroasina ampanjakatsika n'izany eo mason'ireo tontolo zao. Tsy ambaka ny Liberia koa tsika fa zay resy mahay zay resy zay mandresy mahaiza goka n'izany fandreseny zany mba tsy hanafitonana ny sasany. Zay no afatra avy ety aminay tandro filaminana misaotra indrindra toko.